MG Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Lulchanao ni fampalalambaovao. 5 filières au choix, paramédicaux, droit, gestion et management, commerce et marketing, communication. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuruajiv. Lulchanao ni fampalalambaovao. Cara, découvrez le goût exotique de la crème de coco. Cara, le spécialiste de la noix de coco. Lulchanao ni fampalalambaovao. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF manulchawanao ni fampalalambaovao. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. Isan'ny iraka iantsoroany solitena manokany sekretira jeneraly amin'ny firenena mikambana ho an'ny vondrona afrikanina mandalo eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny fitadiavam-baolana isoroana ny mety ho krizy ateraky ny fividianana. Ny delegasion izay niona tamin'ny FFKM sy ireo kandida ho filohan'ny pirenena androany. Mandroso ny fanelanelana tarihany FFKM hitadiavana vaolana amin'ny samy malagasy. Malona savorovolo politika hoy ny filohan'ny FFKM androany. Izy ireo izay miantso ny ampitsarana ny fifampiantsiana hijerena ny tombontsoa ambonin'ny firenena. Tsy manaiky ny anatanterahana ny fividianana amin'izao zava-misy izao. Ny antso an'ny fihavanana eto Madagasikara. Ireo mpanao politika tonga teny amin'ny toerana izay nanambana hitarika ejy-bahoaka raha tsy misy nidinika hitadiava mba haolana. Tsy roso amin'ny fanaovana fanadinana sy ny famoahana valim-panadinana. Ny eo anivon'ny CCS Sampanatananarivo raha tsy mivaly ny fangatahana araka ny tapaka nandritra ny fivorim-be androany. Any velany, ndrehitra omaly ny evitrano iray nandray lanonam-panambadiana tao amin'ny tanàna kely avaratry Iraka, vokany nyrodana ny trano. 100 ireo olona namony ainy ary 50 ireo naratra mafy. Ny antsy prian'izay. Ankafaliana indray tomboko lasy tombovavy no hitsidiana ny tokantranonao amin'ity ality tonga soa ato anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao. Atena ny araba ary manasa anao ihany koa anarak' izany. Hoentintsika manokatra ny fampahalalam-baovao amin'ity ality. Misesy ny fanakanana sy fingapingana manjoro ao kandida hifaninana amin'ny fividianana amin'izao fotoana izao. Tsy misy afa-tsy ny kandida mpanjakana no mahazo manao zavatreto ny sisa dia tsy avela fa sakanana tsotro izao. Izany no endrikedriky ny zava-misy ara-politika eto Madagasikara amin'izao fotoan'ny mpividianana izao. Ampiasain'ny mpitondra avokoa ireo ratsamangaiky sampandraram-panjakana tsy hitrakany ireo kandida mpifaninana aminy. Gaeton Andretsilava. Iza no mandainga? Ny kandida raika amby folo nanao fangatahana ampiasan'ny lapan'ny fanatanjahantena sa ny mpitantana io lapa io. Iry voalohany nilaza fa malalaka ilay toerana amin'ny Zoma ka nahatonga azy ireo nanao fangatahana teny amin'ny prefet. Ny ampitso, nilaza ny tale jeneraly ny lapa fa efa voafandriky ny olo-kafa io andro Zoma io. Ny azo antoka dia tsy azo ampiasa ny lapa ireo kandida mikasa amory-vahoaka. Ankoatr'izay dia tsy nahazo rariny ny kandida raika amby folo ny tory teny amin'ny ACC momba ny tsy mahara-dalàna ilay didy manindry ny gouvernement taisolo-toerana ny filohan'ny repoblika. Voatsipaka mbavafo koa ny kandida tamin'io. Tsy misotro rano mihitsy ny mpanohitra araka izany. Vao mihetsika dia voakapoka, vao miteny dia voarabiraby, vao mitory dia voavalibontana. Ka indro izany fa dia andeha ila ny fividianana afaka iray volana sy tapany. Afaka iray volana sy tapany tokoa ny fividianana. Nefa dia tao savorivory no mitranga, tao fitanilana no misy, tao fiantsiana avy amin'ny mpitondra no iainana. Ry zareo mpitondra moa dia efa tsy misalasala fa ho vitany Andry Rajoelina fiodinana voalohany. Raha ny fandehan-javatra tokoa dia ho tanteraka izay ka tsy mitovy herijika tokoa ny mpifaninana ka mahazo tombon-dany tokoa ny kandida
toanany ny mpitondra ka feno teritery tokoa eny anivon'ny fiarahamonina sy ny asam-panjakana any ka ny mpanomana ny fifidianana tokoa efa manana ny safidiny. Raha zay tokoa no mitranga dia fifidianana ala sovietika no mitranga eto dia potika ny demokrasia, tsy hisy ny fahalalahana sy ny fahafahana misafidy fa didiny be sandry sy ny vola no manjaka eto Madagasikara. Anaiky izany ve ny malagasy? Azo antoka fa tsy anaiky. Ny mifanohitra amin'izay aza no tena tadiaviny. Malagasy fa tsy vazaha no tia ny hitondra ny firenena. Firenena anjakan'ny demokrasia sy ny fahalalahana no tia ny ainana. Fiainana milamina sy makany amin'ny fandrosoana no tadiaviny. Mba hitovy herintsika ny rehetra manao asa fiariana. Noho izany dia tsy hipetra-potsiny ny malagasy fa hiady ho amin'ny fifidianana tena madio, marina, mangarahara ary eken'ny rehetra. Tsy maintsy ho tonga izany. Fa izao fihetsiky ny mpitondra izao dia midika ho tsipaky ny mialaina, mandrovo-tsia fa kely sisa nanany ny fahefana. Ka dia atao daholo izao fomba mamohatra rehetra izao, fomba tsy mendrika ny olona sivilizé. Izay ny matoan-datsoratra ny sampana fampalalam-baovao any Androany fa isan'ny ahiraka iantsoroany solotena manoka ny sekretera jeneraly amin'ny firenena mikambana ho an'ny vondrona afrikanina Parfait Onanga Onyonga izay mandalo eto Madagasikara amin'izao fotoana ny fitadiavam-baolana isoroana ny mety ho krizy momba ny fifidianana eto Madagasikara. Ankoatra ny teo anivony ny FFKM no namanokana tamin'ireo kandida ho filohan'ny pirenena ihany koa ny délégation notariany ny ariva teo. Henri Florian. Manatanteraka iraka eto Madagasikara ankehitriny. Ny solotena manokana ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana ao anatin'ny vondrona afrikanina Parfait Onanga Onyonga. Ity iraka ny firenena mikambana ity izay manampahaizana manokana amin'ny fitadiavana ny maromaritra iraisana amin'ireo mpandray anjara amin'ny fifidianana sy isoroana ny famahana ny krizy. Iresaka momba ny tondra ara-politika misy eto Madagasikara sy ny fanomanana ny fifidianana filoham-pirenena izy ireo mandritra ity fivahinianany ity. Niona tamin'ny FFKM izy ireo androany maraina ary ny ariva teo kosa no niona tamin'ireo kandida ho filoham-pirenena. Tsy hita sady tsy nametraka fiarahanisiny kosa ny kandida Andrajoel nadritra ity fihaonana ity. Fivorinana fitadiavam-baolana no natao amin'izao fotoana izao ho ny solotena n'ireo kandida. Mazava ho azy fa fitadiavana vaolana mba hananana fifidianana ekeny rehetra zany no resaka nataonay tao zany. Manaraka n'izany koa dia eto moa zahay tamaly nisy fivorina ny arahana tamin'ny FFKM. Ambaranay teto moa fa tao anatin'izany ny antsoina koa i président numéro 3 no tsy tonga ny absent tamaly tamin'ny fivorina iny. Mazava fa fivorina zay ataonay moa fitadiavana vaolana hananatsika fifidianana ho ekeny rehetra fifidianana madio. Miantso azy koa moa zahay amin'ny fivorina manaraka mba ho tonga izy fa tsy misy an'izany hoe zahay reto contre anazy rehetra, samby candidat daholo izahay rehetra reto ary tombotron'ny firenena mba tsy hisian'ny krizy, mba tsy hisian'ny korontana eto a Madagasikara no ivorinay candidat rehetra io fa tsisy candidat sasany contre candidat anankiray, tsisy an'izany tompoko fa izahay reto dia tsy mitovy ny politika anay fa noho ny intérêt ambony ny firenena nahatonga anay tsy maintsy mitambatra ivora hitady an'izay fanatsarana anio lalam-pifidianana zay tsy maintsy atsehitsika io. Isy ihany koa ny fepetra resin'izy ireo aorian'ny sabotsy ho avy izao raha ny fanatsavana drany. Ambaranay eto ihany koa moa aorian'ny asabotsy zao izahay candidat rehetra zany dia nanapa-kevitra fa ampijanona ny pré-campagne zay ataonay rehetra fa te hiconcentré hitady an'izay vaolana mba hananatsika fifidianana madio, fifidianana ekeny rehetra mba tsy hisian'ny krizy izay niverimberina teto amin'ny firenena.
tafiditra anatin'ny fandaram-potoany solon-tena ny firenena mikambana ity ihany koa ny fihaonana amin'ny ACC, ny CNI ary ny firaisamonim-pirenena. Raha ny fantatra, ifarana ny 5 oktobra ho avy izao ny fitsidihan'ity délégation ity eto Madagasikara. Raha ny tsikaritra hatreto, tsy hita amin'ireo karazana fampiatsoana maro samihafa i Andry Rajoelina, ary tsy fantatra mazava ihany koa ny antony hatramin'izao fotoana izao. Ny fiantohana izay tsy misy fanavanana na iza na iza fa ireo kandida tsirairay avy. Izay ny fionana tamin'ny solon-tena manokana sekretera jeneraly amin'ny firenena mikambana fa efa mandroso ihany koa amin'izao fotoana izao ny fanelanelana izay tarihany FFKM hitadiavam-bahaolana amin'ny samy malagasy manoloana ny savorivory politika eto amin'ny firenena ankehitriny. Hoy filohan'ny FFKM tamin'ity androan'ity izy ireo izay nanao antso hampitsaharana ny fifampiatsiana ka ny tombontsoa ambonin'ny firenena ny tokony atao lahara-pamena ao anatin'izay. Henri Florian. Mbola mitohy ny dinika eo amin'ny samy malagasy indrindra fa ireo mpiantsehatra ara-politika ataony FFKM na ny fiombonam-be ny fiangonana kristiana eto Madagasikara amin'izao ankatoky ny fifidianana izao hitadiavam-bahaolana isoroana ny krisy politika mety iseho. Taorian'ny fionan'izy ireo omaly tamin'ny kandida nanao fanambarana indray ny teo anivon'ny FFKM tamin'ity androany ity ary nanamafy fa mbola mitohy hatrany ny fampidinina hikatsana ny vahaolana eo amin'ny samy malagasy. Tapaka omaly tamin'ny fevrier maly dia ny hoe tohizana ny fifampianona samy malagasy. Ny FFKM dia mitana foto-kevitra anankiroa mazava tsara eo amin'ny asa rehefa ataony fahamarinana sy fiadanana. Ny FFKM dia resy lahatra fa tsy misy fiadanana eto fa tsy misy fahamarinana. Ary ny fahamarinana dia fahamarinana hiatrehana ny fifidianana ho avy. Ny fisiny ny fampionana izay atao dia ny hahazona miara mitandro na ny fahamarinana na ny fiadanana eto amin'ny firenena. Tsy hoe manana FFKM fefamiaina an'izany tsika izao. Mitabataba rehetra any amin'ny aina aman-jery ary nareo mpiasa ny aina aman-jery avokoa. Tsy zany ampianatra anao zany, ny zavatra avoakanareo any amin'ny aina aman-jery rehetra dia mampahita ny firenena fa misy zavatra tsy milamina eto. Vazavaza tsy vazavaza roa malagasy tsy miara mipetraka amin'ny latabatra boribory fa any amin'ny televizionnareo no fanasavanky. Ankoatra io, ny antony kristianina rehetra hiditra ambavaka ny fiainam-pirenena ihany koa ny teo anivon'ny FFKM maloana ny toe-java-misy amin'izao fotoana izao. Nanentana ny rehetra ampisatra ny fampiatsiana ihany koa ny teo anivon'ny FFKM. Aoka isika isa tokantrano hitondram-bavaka zany fampionana zany ko miantso antsika hiombom-bavaka isaky ny amin'ny 7 ora alina hanao vavaka fifonana sy fangataham-pitahina ho an'ny firenena. Farany atsaharo ny fifampiantsiana amin'ny endriny rehetra. Aoka hatao laharam-pahamehana ny tombontsoan'ny firenena sy ireo mponina rehetra eto amin'ny tanindrazantsika. Mahireza mivavaka, mitsangana, azakivy, ary aza manana inona na inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no koentinareo manambara ny fangatahana amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Tsy aivana fa omalariva no niona tamin'ireo kandida ny teo anivon'ny FFKM saingy tsy tonga niatrika izany i Andry Rajoelina. Io fihaonana io izay tokony hiteraka ireo marimaritra raisana ho an'ny sasany, fiaikenkelyka ho an'ny hafa araka ny nambarany Ajo Andrinanarivelo tao amin'ny Radio France Internationale. Est-ce qu'Andry Rajoelina pourra confirmer ou infirmer? Moa ve i Andry Rajoelina afaka manamarina sy manao vavolombelona fa niara-ny fandraholana anaty ny filohan'ny Sénat tamin'ny taratasy izay napetrany fa tsy afaka mitantana ny firenena. Angamba eo anatrehan'ireo mpitandrina sy ny mpirehetra i Andry Rajoelina no sa ilazany marina dia izay ny tombony amin'ny fisian'ny FFKM. Mbola mitohy hatrany araka izany ny fihaonan'ny FFKM amin'ireo hery samihafa mba hikatsana ny vahaolana isoroana ny olona mety iseho amin'ny fiatrena izao fifidianana izao. Ireny ny santionany amin'ny afatry ny ray aman-dreny ara-panahy manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Fa miantso ny fampiarana ny tany-tandalàna ihany koa ny avondry ny firaisamonim-pirenena araka ny fanambarana. Izay navoakan'izy ireo misy 5 ireo firaisamonim-pirenena ireo izay manamafy ny tokony isiny ny fifampiresahana eo amin'ireo mpisehatra rehetra. Manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana izao isiny ny fitoniana mialoha mandritra ary aorian'ny fividianana. Fitiny Koloma. Nanao fanambarana manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny ny ECEDD HDDM na ny espace de concentration et d'échange sur la défense des droits humains et développement durable de Madagascar ajakan'ny fanazavana antoko no avy ny taranakany aoriana ny fifidianana amin'ny 7 volana novambra ho avy izao ka ilaina ny fisian'ny fitoniana ho tombontsoan'ny malagasy
manoloana ireo fanao-kevitra amin'ny fanekena avy amin'ny HCC ny taratasy filatsahako vidiny Andry Rajoelina izay efa mazava fa mizaka ny zom-pirenena frantsay sy ny fanapa-kevitry ny HCC amin'ny fidirana amin'ny governemanta iombonana nanamafy amin'ny tokony ampiarana ny lalàna ireo firaisamom-pirenena eo ihany koa ny tsy tokony sy ny fitanilana sy fiandaniana amin'ny antoko politika. Araka izany, teboka misy araka 20 mazava namafisiny ireo firaisamom-pirenena ireo araka ny fanambarana hatrany, voalohany amin'izany fampiarana ny lalàna araka ny tokony ho izy, ny demokrasia sy ny fanajana ny zon'olombelona. Manaraka izany tokony irsona amin'ny fifampiresana eo amin'ireo mpiantsehatra taritin'ireo ray aman-dreny ara-panahy, ny FFKM sy ireo ray aman-dreny ara-drazana, ary indrindra ny fanamafisana ny fampihavanana malagasy isy ny firaisan-kina eto amin'ny firenena. Nambaran'ireo firaisamom-pirenena fa tsy misy afa-tsy ny fandatsaham-bato irery ihany no ahafahana miantoka ny fampandrosoana maharitra eto amin'ny firenena sy ny fahaiza-mitantana ara-demokratika. Ijanona ao anatin'izay tontolo ny politika sy ny raharaham-pifidianan'izay hatranisika. Solombavam-bahoaka mpamadika palitao amin'ny ankabeny no mandrafitra ny UPAR na ny Union Pro Andry Rajoelina. Araka ny nampafantarina voatsela izay teny amin'ny CCI Vato. Solombavam-bahoaka izay fotsy ela kory no nanakihana nanohitra ity filoha teo aloha ity. Raha tsy laza fa tsy randriana Solo Nicolas solombavam-bahoaka ny Betroka sy Milavonjy Philobert avy ao Ambovimbiandroy. Onona saina. Ankoatra ireo mpanao politika voaroiroy amina rarankolokolo sy fanodikotinam-bolam-panjakana, maro amin'ireo solombavam-bahoaka mandrafitra ny UPAR ihany koa no tsy vaovao eo amin'ny sehatra politika eto Madagasikara. Fantatra tamin'ny fanaovana sakaizan'ny mpandresy tsy manana etika mazava fa mpivadibadika palitao. Ohatra amin'izany ny solombavam-bahoaka Ambovimbiandroy Milavonjy Philobert nafanafota amin'ny fanohanana ny fitondrana HVM ary nanaratsy ny Andry Rajoelina hatrany. Nisy mitsy aza ny fotoana natafavoan'ity solombavam-bahoaka ity fiteny tsy voahevitra tamin'ny tambazotra tserasera noho itsy fitiavan'ny filoha teo aloha Andry Rajoelina io. Ankoatra io ny faneho-kevitra tamin'ny ainao manjery samihafa nanehoany fa kravaty manga ny tenany ary tsy hivadika amin'izany na raha nafanakianana ny filoha teo aloha Andry Rajoelina. Na tiana na tsy tiana ny fitondrana tetezamita no nahagoragora ny fitantanana ny harem-pirenena na dia tsy tian'ny sasany aza ny fisandratana 2030 dia inona no anaovanao IM nga zany moa zavatra tonga dia azo hoan'ny vahoaka malagasy ny IM mbola famendrofendrona zany. Ny filoha hera Jaonary Mampianina no toanako ary tsy anenenako zay nataoko taminy hatramin'ny fifidianana azy izay nahazahoany vato be indrindra tao anatin'ny distrikana Ambovimbiandroy. Dikan'izay rehefa manaiky hiara-dia sy hanohana dia tohanana hatramin'ny farany olona fa tsy mitsoka eny antenatenany eny satria heveriko fa tsy fananana fahamatorana zany ara-politika raha olo be samy fanaiky hoe hifanohana nefa miala eny andalana. Fa ny filoham-pirenena raha mbola mieritreritra hanohy ny asany izy aorian'ny 2023 dia tokony hijery tsara izy na Madagasikara fa raha nalazany ny fitondrana teo aloha tamin'ny resaka kolikoly zay ny voizina dia zaho milaza aminao ani fa ty fitondrana ty koa ane dia malaza amin'ny fangoronan-karena ny olombitsy. Ampahany tamin'ny faneho-kevitra ity solombavam-bahoaka ity ihany ireo tamin'izay fanaratsiana ny fitondrana Rajoelina sy ny mpiaradia aminy izay. Ankehitriny mpikambana mavitrika ao anatin'ny Union Pro Andry Rajoelina indray Milavonjy Philobert ary isany nandray anjara fitenenana mihitsy tamin'ny fampahafantarana ny UPAR teny amin'ny CCI Vato. Misy amin'ireo zay vao sambany handalo zany fifidianana izany, hisetra zany fifidianana izany, ka dia hoy zaho amin'ireo zay vao andalo fisedrana amin'ny fifidianana zany dia tolorako ny mahereza amin'izao androandroany izao. Taonjasa tsy tsaroana ve ireny teny natao fotoana vitsy lasa ireny sa efa tanana zatra mitsotra amin'ny famadihana palitao hoy ny fanontanian'ny mpanara-baovao ka izao anao ny fomba rehetra ampandanina ny kandida Andry Rajoelina izao indray Milavonjy Philobert. Tsy aivina isan'ny solombavam-bahoaka niaro sy nanohana ny fitondrana HVM avy eo nivadika palitao indray ka nanao ny fomba rehetra ampandanina ny antoko timana nandritra ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny taona 2024 satria no heverin'ny Milavonjy Philobert tamin'izany fa io no mpandresy tamin'ny fifidianana saingy tsy izay no zava-nisy ka dia izao nanova ny lokon'akanjo volomboasary izao indray.
ny fomba fanaon'ny politika izay manamarina ny faneokeviny tamin'ny fahita lavitra tsy miankina iray manamafy io tsy fanana ny etika mazava io. Politika eto Madagasikara hafahafa ho iaho satria ny olona mpifahavalo maly lasa mpifankatia tsisy faharoa androany. Ankoatra ity solombavambahoaka nambovombe Androy ity, isananaitra ihany koa ny fahitana Nicolas Randrenasolo tamin'ireo solombavambahoaka mandrafitra ny UPAR. Ity solombavambahoaka ny Betroka ity izay isan'ny kaikaiky tao anatin'izay 10 taona izay momba ny fanavahany fitondrana rajoelina ny distrika nalany azy. Aiza mahavonjena olo zany salamzany. Zay fa nanao antsoavy tamin'izareo hoe misy commune ray atao commune ny Mahabany ao misy amapolo ny maty. Sy Mahabo reny ihany fa commune maromaro ao anaty district Betroka zany, commune Nalamaro, commune ny Bepombo 1, commune Bepombo 2, commune ny Batomaro ny olona matimaty ny resaka sy fanjary sakafo resaka hanohaniny zany. Victime am'zany zaza sy manasiny mihina zavatra sy fohaniny zany. Kanefa dia tsy miterina zavatra zay zany izy. Miteny zavatra marina mba hoe hohainy mpitondra mahefa indrindra ny filoham-pirenena zany sy lehibe ny gouvernement. Sy lasaky ny fa zato koa zany ny maty nandritra ny taona 3 zay. Resaka hanohaniny. Am'izao sika zany miteny am'izao fotoana zao zany Betroka ao mbo maro ny olona sy manakohanikohanina zany amintsika Betroka. Ny olo zay tokony hiferingain'ny mpianatra koa zany manao sy ambina ny resaka mpianatra. Sisy cantine scolaire aminay Betroka zany azonao na de ray aza. Nefa vola efa nivoaka amin'ny fanjakana. Efa nanao taritra tamin'ny ministra ny fampianarana zao. Efa nanao taritra PM ny tenako. Hatramin'izao zany mbola sy midina any amin'ny fotony zareo zany hoe manao fagnadediana zay. Ianao miteny zavatra marina amin'ny fanjakana ity zany azonao sy rarahiny fa ny olona mandainga amin'jareo zany manimbe masonjareo zany no arahandreo teny de avela ao de leo zay rehefa fosala amin'ny tany lavona fosiny ake amin'izao fotoana zao za fa sy miteny tsony. 10 volana aty aoriana to adiny solombavambahoaka Nicolas Randrenasolo izay filazana nataony fa distrika adiny Betroka izay ary mijaly ny vahoaka ao aminy. Ankehitriny amaly babena ny filoha teo aloha Andry Rajoelina ity solombavambahoaka ity ka amerina azy eo amin'ny fitondrana. Rariny tokoa zany zaho raha ohatra ka mba magname sansy satria lalaka-pandroenana de hoe roa taona ihany roa metoana ihany zany no filoham-pirenena zay lany voalohany sy lany faharoa no afaka mitondra. De mamalivaly babena koa azy zany. Ty fitondrana ty zany azinareo na hoe Andry Rajoelina mba misy trasy. Sahala amin'ny hoe lalana roa zany azinareo hoe aizany mba misy trasy, aizany misy trasy. Ty zany mba misy trasy hoe engaina zany. Fa namana sasany zany azinao hoe mbola fironana zavatra engana. Aleoko zany ao miara-dia amin'ny andriamatoan'ny Rajoelina zany amin'ny andriamatorako ty par rapport iaraka amin'ny mba sy manana trasy zany. Mazava zao fa noho ny tombontsoa manokana no nanosika ireto solombavambahoaka sasany anohana ny filoha teo aloha Andry Rajoelina ka nidirana tao anatin'ny UPAR. Adino ireo teny natao nitondrana ny tarainan'ny vahoaka. Adino ireo faneho-kevitra natao ka ny olana ho tsy mahay mitantana vao tsela izay noho izao obiana sy toanana izao indray noho itombotsoa manokana io. Fa isan'andonda tabatra tamin'ny tsy fandraisana andraikitra manoloana ny keresy ny haintany tany amin'ny faritra atsimo ihany koa no solombavambahoaka Angèle Solange voafito amin'ny distrika Namboasary Atsimo izay mpiara-dia tamin'ny HVM teo aloha. Ankoatr'ireo isan'ny mandrafitra ny UPAR ihany koa ny solombavambahoaka ny Mahajanga Nicolas Stéphane Alphonse sy ireo solombavambahoaka sasany lany tamin'ny antoko tsy miankina. Ireo solombavambahoaka ao anatin'ny UPAR izay ahitana ny ankamaroany ireo nanao ny soniny fitsim-pahapitikisana. Saingy izao adino zao no momba izany androany ary ara-irony ho fampandaniana ny kandida mizaka ny sopiraniana vahiny. Tetsy andaniny nitady ny fomba rehetra ny filoha teo aloha Andry Rajoelina sy ireo mpiara-dia aminy. Nentina nandresena lahatra sy hisariana ireo solombavambahoaka manoloana ny fialan'ireo solombavambahoaka tao anatin'ny vavonana IRD tao anatin'izay volana vitsy izay ka nandeha nanohana kandida hafa. Ireo no mahatonga ny fanambatambazana ka izao minimikipy amin'ny solombavambahoaka izay fantatra ary ny baribary fa nanohatra azy ireo izao na fantatra aza fa rampitso dia mety hiverina ho mpanohatra azy ireo indray ka iova palitao hafa. Hafahafa tokoa ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao saingy ireny no mamitina azy amin'ny ankabeny. Fa tsy manaiky ny anatanterahana fifidianana amin'izao zava-misy izao ihany koa ny antso ny fihavanana eto Madagasikara. Maro ny teboka tokony fampiresahana andatabatra boribory araka ny fanambarana izay nataon'izy ireo tamin'ity androany ity. Ireo mpanao politika tonga teny an-toerana izay nanambana hitarika hejo-bahoaka raha tsy misy ny dinika hijerena ny tombontsoa ambony firenena sy ny vahoaka ao aminy. Tsy hitondra fitoniana eto amin'ny firenena ny virusona amin'ny fifidianana amin'izao zava-misy izao raha ny fehin'ny fanambarana nataon'ny antsoan'ny fihavanana eto Madagasikara androany raha ny fanazavana trany
mandrangaranga ny krisy sy ny fifandonana raha mitoy ny fizirizirina indrindra ho an'ny fanjakana. Tonga dia fitinoko amin'ny ankapobeny fotsiny hoe tsy manara-dalàna io zavatra misy amin'izao fotoana zao io satria raha nirariny sy hitsiny dia tsokony gouvernement iny ny tokony hitondra an'izao fifidianana zao e. Amerina tantara kely amintsika fotsiny iza moa ny premier ministre nitondra ny campagne ny élection ny fitondrana teo aloha tamin'ny fifidianana teo aloha move tsy premier ministre amin'izao dia izy ary zany dia hotoanany raha mandeha ny fifidianana move tsy ny kandidany any manjara anareo mamaly an'izany mazava be nga malelalao hoe tsy madio io zavatra ataon'zareo io. Manaraka an'izay ho anareo anatin'ny fitondrana aza miantso ady anareo fa ataovy ny marimaritra iraisana alohany mba tsy siny raha mandrika reto zavatra angatan'olona be da be reto aza hodinareo tseno fa mba henonareo so dia mba zay no ampilamina tsy siny raha mandrika. Namafisin'ireo mpanao politika nanotrina ny fampahafantarana ara-pomba ofisialy ny vovonana antsoan'ny fiavahana eto Madagasikara fa tsy hitazam-potsiny manoloana ny zava-misy intsony ny vahoaka. Ireo lehibe nantoko izay nanambana ny hitarika hetsy vahoaka raha tsy misy ny dinika andatabatra boribory. Mahita eto Madagasikara fa itsika tsy manaiky fa anaotsika matomitsangana tsy hiverina matoaky. Tsika ny makavina tao amin'izany hetsika sa tsy hetsika? Hetsika sa tsy hetsika? Manano sa tsy ananao? Fona sa tsy foninao? Tsy anakiraiky zany tsika, tsy anakabahantsana ny vahoaka malagasy, tsy mandeha koetom-bazaha izahay. Marina sa tsy marina? Zay ny zava-dehibe mivonona ianareo nitedavina aminareo ty tsangana iaro ny tombontsoa anareo tsirairay avy, iaro ny malagasy tsirairay avy, iaro ny jirenetsika. Zay ny ilaina antsika io fotoanany zany. Raha voametana-dana amintsika dia korotontoro mazava tsara zany. Alohan'ny adivana dia mampiantso zay tongavaka zala miaraka miresaka firenena jerena, ny vahoaka jerena, ny olona mahantra jerena, ny tsy mihinan-kanina jerena, ny tsy mianatra jerena, manana ny hôpitaly jerena. Zay misy karaha mbola enty miakala miresaka miaraka aminay fa ozy kosa ny fiteny na tiana ary ny zaza rangatia fa manekitra ny nono akivika. Ankoatran'ireo kandida hifaninana amin'ny fifidiana filoham-pirenena tokony velarina amin'ireo mpisehatra politika rehetra ny dinika hitondram-bahaolana ho an'ny firenena ankehitriny hoy ny antso ho an'ny fihavanana eto Madagasikara. Tsy hanolo tokana ny firenena hoy izy ireo ary avy amin'ny vahoaka ihany koa ny fahefana ka rariny raha ny rehetra no mandray anjara amin'ny fanarenana azy. Hoenjan'izany raha toka ho tonga amin'izay gorodo da zay fa hojerena kaiky ny olana ara-tsosialy mponina rehefa manana vahaolana mikasika an'izany ny kandida laharana faharoa Ajo Andriananarivelo. Tsy maintsy miaina tsara amin'ny asa ataony avokoa ny mpiasa rehetra hoy ity kandida ity ary ho hatsaraina ny sehatry ny fampianarana sy ny fanabeazana eto Madagasikara. Kaiton Andretsilafo. Noho ny fiakaran'ny vidim-piainana sy ny fiakaran'ny fitaovam-pianarana tamin'ity taona 2024 ity, nienatra any amin'ny 500 ny tany ireo ankizy naiditra an-tsekoly raha ny tatitra nataon'ireo vondrony sekoly tsy miankina. Isan'ny nahitana tahambony amin'izany ny any amin'ny tontolo ambanivohitra. Manana vahaolana maharitra azo ampiarina ny kandida laharana faharoa Ajo Andriananarivelo. Isan'ny atao vaindohan-draharaha sy lahara-pahamehana amin'izany ny fanatsarana ny fari-piainan'ny malagasy hoy izy, ka ho afaka hampiditra ny zanany an-tsekoly avokoa ireo ray aman-dreny rehetra. Inona aloha ny lahara-pahamehana ivoahantsika ao anatin'izao fahasahiranana izao. Zay ny anany manosika, zay ny mamaika. Ahoana no ahafahan'ny zanaka malagasy miditra an-tsekoly daholo? Ahoana no ahafahan'ireo mpampianatra sy ireo dokotera ireo miaina tsara amin'ny asa ataony? Mpiasa-panjakana na mpiasa tsotra arany? Feny ahoana no ampiakarana ny fahefa-mividin'ny malagasy? Zay aloha ny anany tena lahara-pahamehana amiko raha izaho. Satria raha olona vahoaka nona, vahoaka marary, vahoaka tsy afaka mianatra, nofinofo zany ampandroso amin'ny Madagasikara zany tsika. Fa za mahatoko fa rehefa mianatra ireo zanaka malagasy ireo, rehefa salamy ireo mahay ireo fetsy ireo afaka mitondra hevi-baovao ampandroso amin'ny Madagasikara. Tsy hisy ho adino, hojerena akaiky avokoa ireo rehetra misehatra amin'ny sosialim-bahoaka ahafana mampandroso an'i Madagasikara. Tsy atao ambanin'ny zavatra amin'izany, ny famerenana araka ny tokony ho izy ireo rafim-panjakana rehetra miainga eny fotony.
averina amin'ny laoniny any resaka fitantanana satria zany ny olana eto averina amin'ny laoniny ny tsy maty manoty zany tokony foanana zany maiketo averina fatokisan'ny olona vanyvelana sy netotoerana mba hampiasa vola eto Madagasikara iteraka asa ho an'reto tanora be da be mianatra nefa mijery fotsiny reto. Nanamafy hatrany ny kandida larana faharoa fa tsy misy fampandrosoana hovanina raha mikrosofahana ny tontolon'ny fampianarana sy ny fanabeazana eto Madagasikara. Ity sehatra ity izay tsy nitsahatra ny totongana tao anatin'ny taona maro ny fandimby. Fa mila vahana amin'ny fomba aingana ny fototry ny olana misy eto amintsika amin'izao fotoana izao ny teo anivon'ny KMF Knoe izay namoaka fanambarana tamin'ity androany ho an'ny tombontsoa ambony ny vahoaka malagasy ilaina ny anatanterahana fividianana marina malalaka ary manara-dalàna raha ny fanazavana gaeton Andriatsilavo. Mirimirim izay tsy izy ny toetra raha-pirenena ankehitriny hoy ny eo anivon'ny KMF Knoe ary tsy misy tsy vitan'ny fifampitiniana araka ny fanambarana navoakan'izy ireo androany. Mahazo vahana tanteraka ny tsy fampitokisana amin'ireo rafitra tompon'andraikitra mpikarakara sy mpanapa-kevitra mahakasika ny fifidianana. ACC, CENI, Gouvernemanta. Ireto farany izay voapanga sahady amin'ny endrika tsy fanaran-dalàna. Tsy mbola nisy teto amin'ny tantaran'i Madagasikara izao ahiahy lalina tsy havanana mialohan'ny fifidianana izao. Midika otrika korontana izany hoy ny KMF Knoe anatin'ity fanambarana ity. Ny ve nefa tsy mikitra ny rery hoy izy ireo, tsy misy mahazo tombontsoa amin'ny korontana. Ho fisoroana ny mety ho krizy sy hananana fifidianana marina sy malalaka, ny KMF Knoe fanabeazan'olom-pirenena dia manohana ny fifampitiniana efa mandeha ankehitriny. Araka ny antsoavo efa nambarany hatr'izay, ny fikambanana dia manamafy hatrany ny fifampiresahana sy ny fifampitiniana samy malagasy ary miantso ireo manam-panahy mba hifarimbona amin'izany. Aoka tsy hitanila ny fifampiresahana ka tsy hisy kandida atao ankilabao. Ireto farany koa aoka tsy handa ny fifampitiniana. Ho an'ny tombontsoa ambonin'ny vahoaka malagasy, ilaina ny anatanterahana fifidianana marina, malalaka ary manara-dalàna, hoy ny KMF Knoe, ka mila vahana amin'ny fomba aingana ny fototry ny olana, isan'izany ny tsy fanaran-dalàna sy ny tsy fahatokisana ireo rafitra mpitantana ny fifidianana, ny savorovoron-kilatona, ko mampirisika ny olom-pirenena malagasy andray anjara amin'ny fifidianana sy hiaro ny safidiny hatramin'ny farany ny KMF Knoe. Ao anatin'izay tontolo ny politika izay hatrany fa hiazo ny mahajanga vetivetsika, omaly tolakandro ny fionana faharoa an'ireo solitena ny vondry ny kandida miisa 120 tao mahajanga. Nanambary izy ireo fa manohana hatrany tsy misy fepetra amin'ny atolona sy ny firaisan-kina ataon'ireo vondry ny kandida. Anja Robert Akolo mahajanga. Manohana tsy misy fepetra ny etsika sy ny tolona izay ataon'ireo kandida ilatsaka filoham-pirenena miisa 120 amin'ny ady amin'ny tsy fanaran-dalàna eto amin'ny firenena ny solitena ny vondron'ireo kandida ireo eto mahajanga. Omaly tolakandro dia nisy ny fionana faharoa izay nataon'izy ireo. Nanana loatra izahay ny misy solitena avy any Antananarivo ny tafa sy ny dinika aiza ho aiza ny mety fanohanana ny collectif de candidats eto mahajanga ny fiarahana amin'ireo kandida ao Antananarivo. Amin'ny zavatra rehetra ilaina ny amin'ny fiteny tanora ankehitriny hoe mise à jour. Ilaina koa ny maharaka ny vaovao tena izy. Satria raha tsika malala be dia be vaovao miparitaka. Misy zavatra tsy maintsy arafitra ary maneho zahay amin'ny vahoaka amin'ny Mahajanga. Fa izahay izay mijoro eto hitanareo dia manohana tanteraka any kandida 120 izay miaraka ao anatin'ny collectif de candidats ao Antananarivo. Mivoatra tokoa arita ny firaisan-kina izay tsirairay avy eto Mahajanga. Ary ao anatin'izay firaisan-kina izay hita teo koa ny finiavan'ny tsirairay avy ao anatin'izay tolona erahana manana izay. Ka eto zahay mampilaza maneho ny fahavononana zahay eto Mahajanga miaraka hatrany amin'ny vahoaka ary miaraka hatrany ihany koa amin'ireo kandida izay mirahina ao Antananarivo. Manaraka akaiky ny fivoaran'ny toedra ra politika ao Andrenivohitra ny avy aty amin'ny faritra, indrindra ny avy eto amin'ny faritra Boeny, ary sa ny aneo ny firaisan-kina ho an'ny tombontsoa iraisana ho an'ny vahoaka rehetra fa tsy ho tombontsoa ho an'olon-tokana velively no ataon'izy ireo ho an'ny firenena. Dia izay ihany koa no entsika amin'ny sendy vetivety ao anaty doka fohy ny faneho-kevitra ireo mpisehatra amin'ny fizahantany tamin'ity
andro maneran-tany ho an'ny fizahantany ity manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana izao eo ihany koa ny tontolo ny fampianana sy manodidina azy ampahany amin'ny fanadihadiana sy vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo mandrapitafa vetivety ary ina dia vita amin'ny soja voafantiny mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamatave, misatra amin'ny telo sy roa arivo. Inona no antony ampiasanao ny rasoir bic 1? Satria mateza. Fampiasako azy isan'andro no mahatsara ato izao. Mora ampiasaina n'aiza n'aiza. Satria mateo ty amin'ny lafiny rehetra, ohatrana ihany. Rasoir amin'ny vidiny tena izy. Satria teny amin'ny faritra rehetra. Rasoir bic 1 samy manana ny antony itiavany azy sika rehetra. Université PEF. Parcours études et formations. 3 filières au choix. Informatique, 2 options. Développement d'applications et web, réseau et base de données. Droit, diplomatie et relations internationales. Management et administration des affaires pour obtenir les diplômes de licence et master suivant le système LMD. Admission sur sélection de dossiers et entretien. Inscription ouverte au CAP 3000 Anjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. En choisissant l'université PEF, vous misez sur le changement, l'innovation et l'excellence. Université PEF, l'excellence à portée de main. Telma est fière d'accompagner l'UPRIM dans l'accomplissement d'une mission commune pour que chaque étudiant malagasy compte. Baobab Banque Madagascar et l'université UPRIM forment un partenariat solide depuis 9 ans. Ensemble, libérons le potentiel de l'UPRIM. Tananamano Madagascar et UPRIM, main dans la main pour l'éducation de nos jeunes paramédicaux à Madagascar. Ensemble, rallumons la flamme de l'éducation à Madagascar. UPRIM a été l'un des pionniers du système éducatif à avoir été convaincu de la solution MVOOL. Nous nous engageons à maintenir cette collaboration fructueuse et à façonner ensemble un avenir éducatif brillant et sans limite. Vous aussi, décidez d'avancer aux côtés des grands. Rejoignez UPRIM. 5 filières au choix. Paramédicaux, droit, gestion et management, commerce et marketing, communication. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Fahilako mon premier yaourt ihany hono niazy. Yaourt vita malagasy azo avy amin'ny ronono no nikarakarain'ny Fahilak. Ilay namana akaiky ny neny. Yaourt natokana ho an'ny ankizy, manampy azy amin'ny fitombony, be protéine ery, mitondra ny vokatsoa natoraly ny ronono sy ny tsara indrindra avy amin'ny kombam-barim-bazaha, sady matsiro no malefaka ery. Fahilak mampitombo ny ankizy amin'ny mpifaliana foana. Fer 5. Calcium et vitamine A avec une bonne dose de rire. Une recette source de 4 nutriments essentiels. Parce qu'il faut de bonnes choses pour bien grandir. La vache qui rit parce que c'est bon de rire.
Tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao mamena ny arabatrano tomboky lasy tongovavy mbola miara-dalana aminay amin'izao oro zao. Afy 10 alina sy ray etso no nivolavolaina vokatry ny fiarah-miasa ny Transparency International sy ny masovosoiso. Anampiana ny vahoaka malagasy amin'ny famantaran'ireo kandida hirotsaka hovidiana ho filoham-pirenena ny 7 novambra ho avy zao. Zava-dehibe ny fisian'ity AIFID ity ho ny masovosoiso. Monina sy miasa eto Madagasikara azona mpitondra manana ny vina sy ny tetika tena ampandrosoana ny firenena. Isan'ny tanjona napetraky ny firaisamon'ny pirenena sy ny eo anivon'ny Transparency International amin'ity fifidianana indray mitoraka ity ny hifidianana ny olo-pirenena hevitra fa tsy volana t-shirt na ireo mety ho karazana fanampiana. Manoloan'io indrindra no namolavolana ny AIFID ho an'ny olo-pirenena mba entina anampiana azy ireo amin'ny famantarana ireo kandidat tsirairay avy sy anomezany noty ny isaky ny kandida ka ahafahany mandray fanapahan-kevitra amin'ny kandida izay mety hovidiny mandritra ny ratsabato. Nisan'ny antony nametrahana ny AIFID tokoa dia izay hoe efa raha tadidinareo feo amin'ny roa taona eo izay nanomboka ny resaka an'izay hoe aoka mitindray mitoraka ity mba ny hevitra no vidiana fa tsy ny vola. Dia izay no nahatonga anay nanamboatra n'ity fafana tsotra dia tsotra ity izay misy masotsivana maromaro mikasika ny hoe inona no traikefa manana kandidat tsirairay, inona ny karazana asa efa nataony, mazava ve mangarahara ny loharanom-bola ampiasainy, manahoana ny ady amin'ny kolikoly ny ezaka amin'ny fiadinan'ny kolikoly efa nataony, misy ve tsapa ve sa tsy, izany rehetrarehetra izany dia antenaina hoe tonga saina ny olo-pirenena hoe ny olona izay hovidintsika ho apetratsika eo ny 5 taona manaraka dia olona tokony tonga saina amin'ny mahazava-dehibe ny hevitra sy ny paikady fampandrosoana mihoatra ny hoe fandaniam-bola fahatany ary vola izay matetika mampiahiany ny fiaviany rehefa tsy fantatra mangarahara. Nanamafy ny masovon'ny Suisse androany fa zava-dehibe ho azy ireo ny nanampy tamin'ny fanontana ity AIFID ity mba hanampy ny vahoaka malagasy AIFID ny mpitondra omeny ny fahefana. Miarahaba anareo aho amin'ity ezaka lehibe amin'ny fanampiana ho an'ny fifidianana ity. Ho anay dia mazava ity torolalana ity dia hanampy amin'ny fifidianana izay isan'ny dingana ho an'ny demokratika. Ho an'ny olo-pirenena sy ny vahoaka dia ity AIFID ity no hanampy azy ireo ahafantatra ny kandidat tsirairay avy ary hamantarany ihany koa ny fandaharana asa n'ireo kandidat mialohan'ny androtsahany ny vato ary ity AIFID ity dia tena ilaina tokoa. Utile pour faire ce choix. AIFID 10 alina sy rehetra araka izany no efa voatonta amin'izao fotoana izao ary avaritaka manderina ny nosy mba ho fianampiana ny olo-pirenena amin'ny fisafidianana ny kandida izay ho vidiny amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny 7 novambra ho avy izao. Ity AIFID voatonta ity izay vokatry ny fiarah-miasa eo anivon'ny Transparency International sy ny Masovo Suisse eto Madagasikara. Tontolon'ny fampianarana tapaka tamin'ny fivoriam-ben'ny CSS Sampanatananarivo ny maraina teo fa tsy roso. Amin'ny fanaovana fanadinana sy famoahana valim-panadinana izy ireo raha toka tsy mivala ny fangatahana izay natao. Mitohy ihany koa ny ankilan'ny fitokonana raha toka ny 1 Oktobra ho avy izao no hifarana ny taom-pianarana 2022 2023 Nela Ranelson. 3 volana nanaovana afitokonana ray amin'ny 10 ihany no mbola nivaly amin'ny fitakiana izay nataony ny CSS raha ny fanazavana. Mbola mitoetra ihany ny fitokonana izay ataony CSS Sampana Antananarivo ary tsy hiverina mihitsy ny fampianarana raha toka tsy mivaly ny fitakiana izay nataony izy ireo raha ny fanazavana voaray androany. Fanapahan-kevitry ny Assemblée Générale androany maraina zany dia tapaka atao fa tsy misy fanadinana atao zany, tsisy valim-panadinana ivoaka zany raha tsy azo ny zavatra takiana zany. Fa raha ohatra ka misy valiny mahafa-po zany androany dia raha pitsy maraina dia forindray mandeha ny Assemblée Générale manapaka ny amarenana ny fanadinana moa zany misy any zany mpampianatra moko sasatsasany zany mangalatra manao mampanao fanadinana fa ny faculté de science zany araka izay volazareo zay zany dia mbola tsy nanikoro aza mbola tsy nisy zany ka ina moa no anadinanao zany. Iverina avy hatrany fampianarana sy ny fanadinana raha toka mivaly ny fitakiana raha ny fanazavan'ireo mpikambana eo anivon'ny CSS. Raha ny fandaharam-pianarana ny 1 Oktobra ho avy izao no tokony hifarana ny taom-pianarana 2022 2023.
Zay ivony takin'ireo mpampianatra mpikaroka nisy ampiarana ireo adidim-panjakana miisa 5 momba nisy mpampianatra mpikaroka sy sy mpikaroka mpampianatra eo anivony nisy primature izay sy tsy mbola misy toyny hatramin'izao. Eo ihany koa ny indemnité de recherche et d'investigation ho an'ireo mpampianatra mpikaroka misotro ronono sy ny reclassement. Ao anatin'izay tontolo ny fampianarana izay hatrany mbola lavitrezaka ny fanarinana ny sehatry ny fanabeazana eto Madagasikara noho ny gaboraraka sy ny petatoko ataon'ny mpitondra fanjakana sy ireo ministera tompona andraikitra hoy ny teo anivony sempamana ny syndikat ny mpampianatra mpanabe eto Madagasikara tamin'ity androan'ity. Nambaran'izy ireo ihany koa fa tokony hisy ny politika mazava hanarenana ny sehatry ny fampianarana ary mila omena asina ihany koa ireo mpanabe. Mila ezaka goavana avy amin'ny mpitondra fanjakana sy ireo ministera isa-tokony ny fanarenana ny sehatry ny fampianarana eto Madagasikara amin'izao fotoana. Hoy ny Sempama na ny syndikat ny mpampianatra mpanabe eto Madagasikara androany, raha ny zava-misy amin'ny ankapobeny potika ny sehatry ny fampianarana ary mikorosofana ny faripahaizan'ny zaza malagasy raha ny fanazavana. Manoloana io, tokony hisy ny paikady mazava avy amin'ny mpitondra fanjakana hanarenana izany, indrindra ny eny anivon'ireo fanabeazana fototra. Io dia le hoe fanabeazana ho an'ny rehetra sy fanabeazana mahapiaty. Tsy ho tratra io raha mbola gaboraraka petatoko sy kototo ny aty amin'ny fanabeazana fototra. Ka raha avy aty aminay zany misy an'ireto zavatra ambara fa petatoko sy kototo reto dia tsy anjary mihitsy ny fanabeazana satria na tiana na tsy tiana dia mbola ohatr'izao ihany ny ho avy satria azadino fa ny vokatry ny fampianarana sy fanabeazana tsy afaka herintaona na 2 taona na 3 taona no ahitana ny vokany fa tena matra 5 taona azy. Dia ahoana zany no avy nyity fireneny ity raha mbola ohatr'izao ihany no fipetraky ny toedrara ny fampiasana ny ministera fitaovana politika sy ny karazany dia tsy anjary mihitsy no avitsika. Isan'ny notrindrin'izy ireo ihany koa fa tsy tokony atao andrana fotsiny ihany ny zaza malagasy fa tokony hisy ny rafi-pampianarana matipaika eo amin'izay sehatry ny fampianarana izay. Rovina vo hipetraka ny rafi-panabeazana mifanaraka amin'ny filan'ny firenena. Rovina vo atao ny fampianarana généralisation amin'ny ankapobeny ny lazaina tany am-polohany fa hoe andrana aloha no atao. Efa ataona maro zao mbola mipetraka amin'ny andrana ihany io programme d'étude io. Le programme taloha zany antsoina hoe programme scolaire dia mbola eo koa nefa. Dia velom-panontaniana zay hoe ka rehefa tonga ny CEPE dia le programme d'étude ave samy programme scolaire no hampanadinana andretokolonga aty amin'ny ambaratonga voalohany reto CEPE. Nanao fanambarana androany ireo mpampianatra mivondrona ao anatin'ny Sempama manoloana izay tsy firarahina ny sehatry ny fampianarana eto Madagasikara izay namafisin'izy ireo hatrany fa tokony handray lesona amin'ny lesoka izay efa nataon'ny mpitondra fanjakana teo aloha ny mpitondra izay tantana amin'ny Madagasikara mandritra ny 5 taona ho avy izao. Tontolon'ny toe-karena nimba ny sehatry ny fizantany ny fisian'ny savorivory politika amin'izao fotoana izao. Hoy ny filohan'ny filakevim-pitantana no fisim-pirenena misahana ny fizahantany eto Madagasikara na ny ONTM. Manampitrotraka ny tsy fandriam-pahalemana izay tsy andrisika ireo mpizahantany ankehitriny ao anatin'izao fiatrehana ny fividianan'izao ny sehatra izay tsy ahivina fa mbola mila fanarenana goavana taorian'ny fandalovan'ny valinaretina Covid-19. Antony anaovan'izy ireo antsoavy ny mpanao politika hifantoka bebe kokoa amin'ny politika madio isin'ny filaminana Daniela Mino Arso. Tsy azo ekeny intsono ireo mpandrara misehatra amin'ny fizahantany eto Madagasikara, niverena ny fahavoazana sy fapotehan'ny sehatry ny fizahantany izay mbola tsy tafarina taorian'ny fandalovan'ilay valanaretina Covid-19 teto Madagasikara amin'izao ankatoko ny fifidianana izao. Ny fisian'ny ady la politika miteraka tsy filaminana eto amin'ny firenena izay ampandositra ireo mpizahantany ka inamotika indray io sehatra io raha ny fanazavana. Ny antoka izay atsaran'ny fizahantany io dia ny filaminana indrindrandrindra eto zany dia mba manainga feoavo ho atsika atao hoe mpanao politika mba hifantoka ao anatin'ny ataontsika hoe politika madio isian'ny filaminana
ary ampizotra tsara ny ataontsika hoe zany fifidianana zay ho avy tsy ho ela zany satria ny tsy misy afa-tsy ny fifidianana ihany no afahantsika miala ihany koa sy atongavana ao anatin'ny fifidianana izay mpandraraha anatin'ny sehatra fizahantany izay votateraka nandritra ny atao hoe Covid io moa iaraha malala fa tsy hoe nisy hoe izy ny tena natongavana izy dia efa mametraka sady zany zay hoe zay tsy mila tsy filaminana satria mavesatra tamin'ny sehatra izay ataontsika roa taona sy tapany teo anivon'izay resaka Covid zay ka ny resaka la politika tsy ilaina intsony mety hanimba ny sehatra izay trandrahanay satria fantatritsika fa sehatra fizahantany dia mamelona sehatra maro ka raha ohatra ka potika io tsy tonga ny vahiny dia be dia be ihany koa ny sehatra mety ho simba. Hatreto teboka maro no mbola mila fanarenana eo amin'izay sehatry ny fizahantany izay taorian'ny fandalova ny valanaretina Covid-19 izay isana mpamaivay io sehatra io raha ny fanazavana. Hatreto ny olana iainana dia eo amin'ny resaka fitaterana foana ihany satria indrindrandrindra le anatiny zany iny moa efa manana ny tompona andraikitra amin'izay zavatra ary efa mijery ny vahaolana satria efa tady tsy araka le fifondrana amin'ny toerana natao anatiny zany dia eo amin'ny resaka tolotra satria betsaka tamin'ny nandritra ny Covid ny tolotra no simbe dia mila averina zany ireny dia ireny moa zany le mpandraraha direct ny tena tsy maintsy mamerina ireny tolotra ireny satria tsy mbola ampy ny tolotra. Faharoa manarak'izay eo amin'ny filaminana mbola betsaka ny faritra zany somary mikorontandrotana noho ny fiantraikan'ny Covid ve no mahatonga an'izay noho ny fahaverenana asa ve mety mahatonga an'izay ary ny fahatelo dia eo mbola resaka arabola entina nohizana foana ny resaka fitrandrana satria maro ihany koa mpandraraha namana zany mbola mitaraina ao anatiny io ka izay le fiara-miasany rehetra ny fehany zany tsy miankina sy ny miankina amin'ny fanjakana ary ny olona ny fotony. Ivana nisy androany fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fizahantany tetsy amin'ny valan-javaboary ny Tsimbazaza. Etsika iarahan'ny ofisy-patry ny fizahantany eto Madagasikara sy ny valan-javaboary ny Tsimbazaza ho fanarenana ity valan-javaboary ity. Ny valan-javaboary ny Tsimbazaza izay mialefa laza amin'izao fotoana no ny fahateran'ireo foto-drafitrasa ho ny tompona andraikitra ao an-toerana. Manambahiny ny sampana fampalalam-baovao amin'ity alaty dia tsy iza fanontanian'ny fikarohana sy ny avao eo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa dia tsy iza fa ramatoa aja Razafintsalama miarabanao tonga soa atao anatin'ny fampalalam-baovao amin'ity alaty misy ny hetsika karakarainy Maison Presse ny Telma Madagasikara ny zoma avy zao eto indrindra ianao manahoana sy manahoana ny makasika izay hetsika izay. Miarahaba ny eto amin'ny Kolo TV miarahaba Iva miarahaba antsika rehetra ny tokantrano izay manaraka ny logité amin'izao ora izao. Misy tokoa ny hetsika izay ho karakarain'ny Maison Presse amin'izao zoma izao fa 20 volana septambra izay hetsika natokana voalohany indrindra ampahafantarana antsika ny fisian'ny politique nationale de la recherche ary ny faharoa dia hetsika ara-tsiansa izay nampitondrainay ny lohahevitra hoe promouvoir la recherche de l'incubation à l'innovation. Inona ny tena isan'ny tanjona ao anatin'izay ary inona ihany koa no isan'ny antony nandraisana ny lohahevitra? Ny politique nationale de la recherche dia fantatsika fa tsy nisy mihitsy teto Madagasikara. Amin'izao fotoana izao tao aoriana ny fitetezam-paritra izay vitan'ny ministera tamin'ny taona 2024 sy 2024 nandritra ny 7 volana izay nanaovana ango-kevitra tamin'ireo sokajin'olona maro, ireo mpampiasa voka-pikarohana, ireo mpamboly sy mpampianatra sy ny sisa dia navoaka antotan-kevitra izahay ka nahafahanay nametraka ny politique nationale de la recherche io. Ny tanjona zany dia ampahafantatra ny fisian'io izay eo anivon'ny Maison Presse. Ny tanjona faharoa amin'ny ilay hetsika ara-tsiansa dia raha tsy aivina dia misy sampam-pikarohana 7 eto Madagasikara. Ireo sampam-pikarohana ireo dia manana valim-pikarohana izay efa vonona ataontsika hoe mijanona modèle izy na prototype amin'izao fotoana izao dia ireo misy 10 amin'izao fotoana izao ary io asehoanay amin'ireo opérateur économique na ireo mpiara-miombina antoka ara toe-karena moa zany ny mba ahafahanay mamelanja an'ireo voka-pikarohana ireo ka ho ampiasaina ho an'ny vahoaka malagasy. Mety azo fantarina hoe miompana betsaka amin'ny navy ireo voka-pikarohan'ireo ahafahan'ireo mpandraraha izay mety manontany tena ihany koa amin'ity androany ity hoe mety inona ny voka-pikarohana azo ampiasaina amin'ny vantana ary mety ho azo jerena mandritra ny fotoana io. Misehatra indrindra amin'ny resaka fambolena, amin'ny resaka fiompiana, amin'ny resaka fahasalaman'ny olona, amin'ny resaka ihany koa tontolo iainana
ny sakafo na nutrition moa zany ny resaka atsika ny resaka industrie et technologie zany hoe masana sihatra maro zany voka-pikaroana ho hita amin'ny hoandrony zoma io eto ary ny ataontsika hoe fanentanana farany hoentinao an'ity androany ity ho an'ireo olona tokony antsonareo ho avy mandritra ny hetsika ny zoma ho avy zao voalohany indrindra ngambany dia alohan'ny anentanako dia fisaorana lehibe no atolotro an'ny société civile izay avy any Itosy avy any Moromania izay efa tonga eto amin'izao fotoana izao anaraka ary anohana anay amin'io zoma io ao ihany koa ny SIM ny Sopromad ny Royal Spirit ny Fivimpama Ambositra izay efa namaly ny antsonay ka ho tonga anohana anay eto dia manentana antsika rehetra izay pandrara ara-toekarena rehetra izay vonina isehatra anamelanja ny voka-pikaroana izay ka ho tonga anotrina anay amin'ny 7 ny volana septambra izao farany toerana sy ny maimaimpona ihany koa ve ny hetsika indrindra iva maimaimpona ny hetsika izay ataonay amin'ny akademia malagasy manomboka amin'ny 7 ora sasany ary mifarana amin'ny 4 ora folakandro isorana ny talian'ny fikaroana sy ny avao eo anivon'ny ministerany fampianana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa ao anatin'izay fanampanazavana bebe kokoa makasika ny hetsika ny zoma ho avy zao zay fanova fomba fiasa amin'ny fanaramaso ireo fitaovam-piadiana eo anivon'ny kapisaty ireo tompona ndraikitra amin'izao fotoana izao izay no isan'ny songadina androany nandritra ny fandraisana ny komandy vaovao ny vondrona kapisaty sy ny teo anivon'ny vondrona pilatsaka anelinaina nela ranatson ny eo anivon'ny kapisaty no vondrona mikirakira sy hiamitantana ireo fitaovam-piadiana sy fitaovana ampiasain'ny miaramila nambatra ny tompona ndraikitra fa isy ny lama vaovao izay apetraka anamorana ny fanarahamaso ny fitaovana izay mivezivezy anankiray ao anatin'ny tafika malagasy izy izay anisan'ny mitantana ny fikojakojana ireo materialy ara-miaramila ana fitaovana fikojakojana ny fitaovana hoentina amin'ny hiraka maro samihafa tanterahana eto anivon'ny tafika malagasy no ao anatin'ny kapisaty ny eo anivon'ny kapisaty manokana araka ny toromarika sy baiko voaray avy any amin'ny état-major-n'ireo tafika sy ny état-major-ny tafika antanety satria izay dia ao anatin'ny état-major-ny tafika antanety manaramaso ny fikojakojana manaramaso ny fivezivezena ary manaramaso ny famatsiana ara-pitaovana any vondrona maro samihafa eo amin'ny fikojakojana amin'izay sy indrindrandrindra mikasika ny fitaovam-piadiana no tontosaina androany hiateny amin'ny premier bataillon parachutiste teny Ivato ny lanonana ara-miaramila fifamindram-pibakona atao amin'ny vondrona kapisaty sy ny vondrona pilatsaka anelonaina lanonana izay hiateo ambany ny lehibe ny état-major-ny tafika Anvelany nyrehatra omaly alina ny efitrano ray nandray lanonam-panambadiana tao amin'ny tanàna kely ray avaratry Iraka vokany nyrodana ny trano olona misa 100 ihany koa namony ainy ary 50 ireo naratra mafy nivadika ho nofiratsy omaly alina ny lanonam-panambadiana iray tao Alamdania tanàna kely iray ao avaratry Iraka no ny firehetany efitrano nandray ho lanonam-panambadiana io firehetana izay nitarika fahafatesan'olona miisa 100 ary koa naratran'olona miisa 50 raha ny atontanisa navoaka ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ny toerana raha ny fanazavana fanapoahana balafomanga tao anaty efitrano no nahatonga io firehetana io raha noho ny fampiasana singa moran-dairana afo mihoatra ny fetra azo ekena kosa no voalaza ny andro maso ao an-toerana noho ny avian'izany tsy ahivana miisa 700 teo ireo mpianakavy namonjy io lanonam-panambadiana io tao amin'ity efitrano nirodana noho ny firehetana ity ny farany tondray ny fiarako aminao an'ny androany mbola maro ny fandarina hoentina aminao eto amin'ny fahita lavitra kolo amin'ity anio ity isan'izany ny fandariny masomaso iarahany herivera-kojanany amin'ny alay andry amin'ny seza iresahana ny tontolo politika amin'izao fotoana izao tena kosa mametraka ny veloma mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko
Fina, plus raffinée que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, vous a présenté Ni Vavo. En choisissant l'université PEF, PEF et l'excellence. Université PEF, l'excellence à portée de main. Cara, découvrez le goût exotique de la crème de coco. Cara, le spécialiste de la noix de coco. Vous a présenté Ni Vavo. 5 filières au choix, paramédicaux, droit, gestion et management. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.